Le projet bazary dia projet natao hifandraisana ireo mpamokatra aloha voalohany indrindra amin'ny mpanjifa sy koa natao koa ho an'ireo mpitady vokatra mba afaka mifandray amin'ny zareo mpamokatra, manamora ny fifandraisana, tsy mila mandeha lavitra fa na eto ohatra raisiko ohatra hoe olona eto Antananarivo renivohitra zao mila ataontsika mila katsaka izy ohatra ampidirina amin'ny usine izay manao provandy ohatra dia te-tany izy dia fantatra izy ohatra na vidina katsaka dia mampiasa an'iny izy zany dia afaka mahafantatra izy hoe zao ny vidina katsaka raha ny Andramasina, zao ny vidina katsaka raha ny Fenerivo, zao eo koa zany dia afaka mahafantatra koa izy ohatrinona ny vidiny. Zay zany ny zavatra tena tadiavina tao anatiny. Raha le projet dia ny raha ny chambre de commerce tamin'ny projet Prospéré no namola vola azy tamin'ny voalohany. Rehefa voavolavola le izy dia niantso an'ireo opérateur téléphonique ny chambre de commerce niaraka tamin'ny projet Prospéré izany afaka miara-miasa aminay dia anisany namety tolotra tsara indrindra ny fiaraha-miasa ny Orange Madagascar zany dia io lasa projet irahany Orange Madagascar sy ny Bazary Mada io zany ny chambre de commerce et d'industrie de Madagascar d'Antananarivo zany le projet am'izao fotoana izao. Manomboka zany ny projet eto amin'ny faritra Analamanga aloha. Ny antony moa dia zavatra tsotra, zahay zany tsy maintsy ao anatin'ilay fikarakarana ny fampandehanana an'io projet io tsy maintsy mametraka olona azo antoka eraky ny toerana misy tsena, izay no mahatonga le mbola Antananarivo aloha no voafeh fa tsy ho ela ary zay ny rahana amin'le projet Prospéré satria ny projet Prospéré misy efa région folo zany zao nefa miara-miasa amin'ny projet Prospéré dia tsy maintsy hitatra amin'ireo folo ireo tsy ho ela dia mihitatra amin'ireo folo ireo ny projet iray manontolo dia avy eo hitatra era Madagasikara dia araky ny lazaina teo hoe zay vao mieritreritra ny hanaparitaka azy any ivelany rahatolo.